iona amin'ny fahalebiazanao. Taio ara Jesosy aty fotoana aty mba tsy siana maina zay rehetra tonga eto. Aoka anao fanahy masina hiasa eto ilay androany. Aoka anao hikasika ny fiainana tsirairay avy zay tonga eto ilay androany. Mamela anao tanteraka zay fanahy masina hiasa eto. Anao ilay Andriamanitra mahita ny tsipirian'ny fiainana tsirairay zay tonga eto. Fantatry Jesosy eo amin'ny fanatrianao dia misy voninahitra. Fantatry Jesosy eo amin'ny fanatrianao dia misy fanafana. Fantatry Jesosy eo amin'ny fanatrianao dia misy fitahina. Androany Jesosy zay ady rehetra sy problema rehetra nentineny zanakao reto iona amin'ny fanena amin'ny vahaonana ilay izy Jesosy androany. Nizaniza Jesosy marary tonga eto androany. Hifanena amin'ny fahasalamana ilay izy. Ary nizaniza Jesosy very hevitra ny tiandro androany ty fantatry fa eto ny fanatrianao anome torolalana vaovao azy mankasitraka tompo mitenena amin'ny andreanao androany fa vonona iainanao zay. Amin'ny anarany Jesosy amin'ny anarany Jesosy dia tanana mafy tsika manandriamanitra afaka masoeratsika rehetra amin'ny anarany Jesosy. Alleluia. Dia arabola akaikinao hoe androany indray hoe ny andro andrisenao hoe miarabanao sady zaho hoe fa ny herinandronao manomboka ny any dia herinandro mpahagagana. Amen na mba mihinan'izany ve ianao hoe misaotra an'Andriamanitra tsika fanetinety indray androany anova fiainanao Andriamanitra. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary misaotra ny pasteur ny kely zany androany hitondra ny afatr'Andriamanitra aminao. Alleluia. Alleluia. Andriamanitra tadidio fa Andriamanitra rehefa miasa dia tsy misy masakana. Tena tsy misy masakana. Matetika pasteur magnano témoignage ny fiainanay aketo ndraika nareo mime hoe ary mety tonga saina mihitsy nareo hoe fiainan'ireto olona ireny zany fa voatran'izany. Fa rehefa anao tena mifikitra amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mahita ny voninahiny. Ka androany Andriamanitra teny anao hoe Andriamanitra sy ny voninahiny dia iray ihany. Alleluia. Alleluia. Tadidio fa mitoerana rehetra misy ny présence n'Andriamanitra dia tsy maintsy misy voninahitra zay. N'aiza n'aiza toerana misy présence n'Andriamanitra dia tsy maintsy misy voninahitra zay. Amen. Dia amin'ny fiainanao isan'andro zany amin'ny fiainanao isan'andro zany ataovy azo antoka hoe misy présence n'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Amin'izay zavatra rehetra ataonao ataovy azo antoka hoe misy présence n'Andriamanitra. Atsika ireo mahafantatra hoe inona raha tsy tian'Andriamanitra, inona raha tsy ahafahan'Andriamanitra Andriamanitra manatrika ny fiainantsika. Tsy inona zany fa dia ny fahotana ihany. Ka raha mba tianao zany hoe ahita ny voninahitr'Andriamanitra zany ataovy azo antoka anao hoe tsisy fahotana mihitsy aminao. Mandehana mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Alleluia. Ary raha eo ny voninahitr'Andriamanitra, eo ny fanatrehan'Andriamanitra, tsy maintsy misy tantaram-piainana miova foana. Amen. Tononoko sady fa iovany ianao ty vonana ary anao fahagagana aminao Andriamanitra ny ty vonana ty amin'ny anaran'i Jesosy. Jerentsika zao Mosesy ndraika olona tsotra izy, olona tsotra karahantsika izy. Fa rehefa nifanena tamin'ny présence n'Andriamanitra izy teo amin'ilay Romeny après izy nifanena tamin'ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'ilay Romeny, lasa profeta malaza be izy. Ary nataon'Andriamanitra fitaovana mihitsy izy andeha hamoaka ny zanak'Israely amin'ny fahatoran'ny Egypta. Amen. Dia tenenina akaikinao mba hitany izy hoe mbola misy fanatrehan'Andriamanitra avy eo amin'ny fiainanao. Alleluia. Alleluia. Mahatonga antsika manao fivoriam-bavaka iny mba hatonga anao tsy varim-bariany. Satria maro ny olona rehefa tsy mivavaka izy tonga dia mivadika horera mihitsy. Voalohany lokany amin'ny fitafiny maro ilay hitanay sy pasteur fanenany amin'ny-dalana any izy nandeha nivavaka ty tena misy voninahitra na dia anao raha mitazana anazy tena hoe mahafinaritra. Fa rehefa tsy mivavaka izy lasa sandratindratika fa tsy aminao mandrakizay an'izany.
tsika koa mafantatra anatin'ny baiboly koa tantaran'ny Lazarosy. Lazarosy efa maty nalevona efatrano. Atsika reo minja fa mba efa nisy hoe famina olo-batatra maty any. Ny olona rehefa maty tsy tonga dia maty niany izy dia alevona niany. Fa matetika tsika gasy ny andro fahatolokana. Dia raha atao zany kajikajy nahafatesany Lazarosy mety efa ho 6 jours satria efatrandro izy nilevy. Mety efa nisy hoe andro izy nandrasana tan-trano takeo. Formole mety efa nipetraka, efa nampidiry. Dia raha maolombelona, raha ny lôjika na fiainana, tsisy fika mihitsy itsanganany Lazarosy amin'ny fahamaty zany. Tegna tsisy fika. Fa jereo rehefa namatrika tany Jesosy, rehefa tany Jesosy nivoninainy nitsangana Lazarosy. Tonono sady zay rehetra maty amin'ny fiainanao ambadika amin'ity fotoana ity itsangana zany amin'ny anarany Jesosy. Amen na? Amen. Amaky tenin'Andriamanitra antsika ao amin'ny Exodus 33. Exodus 3:7 andininy 9 sy ny 9. Exodus 33, 18-19. Mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Aroy Mosesy mba ampahitao voninahitra ao. Jesosy i Mosesy aketo mangataka mihitsy hoe mba ampahitao ny voninahitra ao. Dia anao ve mba mangitahitan'izany voninahitra Andriamanitra izany? Mba tiako anao niany teny amin'ny tegnanao mihitsy hoe Jesosy mba ampahitao ny voninahitra ao zahay niany. Amen. Dia jereo valy tenin'Andriamanitra aminazy amin'ny 7:20 fa hoe kosa Jehova, izaho ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao. Tonono anao zany fa Andriamanitra mpandalo fahatsarako rehetra ambadika ity fotoana ity. Satria anao raha mangitahita zavatra ataon'Andriamanitra tonga aminao zany. Anao mangitahita te hita ny voninahitra Andriamanitra dia ampandalaoviny aminao zany fahatsarana rehetra. Amen. Mba mino an'izany ve no? Amen na? Ampandalovin'Andriamanitra aminao ny fahatsarany rehetra. Anao zao mety tonga aketo anao miteny ny situation tokantrano Jesosy mba tiako hidiranao antsetra. Andriamanitra rehefa miasa tsy ny tokantrano ihany hidirany fa miasa fivelomana hidirany koa. Ny famille hidirany koa. Ny arabolanao hidirany koa. Amen na? Amen. Ka zany mihitsy nampanasana antsika niany mitondra le diloelo. Mba ka diloelinao va? Mitondra anao? Iny diloelo io tsy hoe iny diloelo iny na io menaka nentintsika iny ny vavahany, tsy Andriamanitra iny. Fa amin'ny fotoana ny lelan'Andriamanitra avakeo anamasina iny diloelo iny ho isy henin'Andriamanitra anatin'iny, ho isy présence-n'Andriamanitra anatin'iny. Ka ninino ampiasanao an'iny tsy maintsy mahita ny voninahitra Andriamanitra. Amen. Rehefa anao marary iny dia andrahoy sakafo kely izy dia hoany. Andeha hiasa anao ampetao amin'ny tany asanao misoro kely amin'ny tany asanao fa tsy maintsy mahita ny voninahitra. Anao zany any mety hoe andeha hiatrika ady vita fotoam-bavaka aty dia mety mizavatra trehanao avakeo. Za tsy mahafantatra. Fa ampiasao iny diloilo iny rehefa masinina iny avakeo. Fa ho hitanao zany hoe raha mampitola gaga zany atao Andriamanitra. Alleluia. Ny atao hoe voninahitra dia vezatra. Andriamanitra zany rehefa mitondra ny voninahitra sy mitondra ny fanatreny aminao, anao mihitsy tsy mazaka anazy, mavesatra be izy. Atsika ngamba izay mivavaka premier culte ny malinandray nahitan'izany teto. Fa nisy fanatrehan'Andriamanitra grave be telo. Fa na dia antegna raha lasa tsy mateny telo. Za zao mba nanontany pasteur tan-trano. Fa inona mihitsy fa le zavatra nisy. Za ozy izy tena nisy vola. Za ozy izy mino fa tsy zazy raika nahita an'izany tam-piangonana tapoa no malinandrena tam-premier culte. Fa za ozy tena nahita voninahitra Andriamanitra maventy be ozy dia tonga dia tsy nateny za fa
ranomasoko fonalatsana zany namatary hoe ny voninahitr'Andriamanitra dia mavesatra tsy zakatsika zany mahatonga Andriamanitra tsy hita mandehandeha rehefa hita ianao satria rehefa hitanao izanao ndraiky milefa hoe ino raha karaha ty. Alleluia. Ka manomboka zao tsika andana tadiavo zany fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fiainana zany mangatamin'Andriamanitra anao isan'andro hoe oka anao Jesosy anatrika anao hoe na anatina olona anao ary mety tahina ranao zao tsisy problema mihitsy fiainao fa aza sarana amin'ny fiainanao zany hoe fanatrehan'Andriamanitra zany. Alleluia. Amen. Ten'Andriamanitra dia efa miteny hoe ny voninahitra izay nomenao azy izy dia efa nomeko azo koa. Andriamanitra Jesosy rehefa tonga tetỳ ambony tany mitondra ny voninahitr'Andriamanitra izy ka tamin'ny fotoanantsika ireo nandray an'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainantsika dia efa nipasiny amintsika koa ny voninahitra. Fa antaneo eny akaikinao mba tena misy voninahitr'Andriamanitra ve hoe ny fiainanao. Ndraindraiky antsika miteny nivavaka za manao ty rehetrarehetra ty za fa tsy mety mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Tadidio fa raha tsy asainao ohatra zany zao za mila telefona dia mila miteny aminareo za izaho mba me telefona azafady zay vao misy telefona tonga aminaketo fa tsisy telefona ndraika mandeha raika avy mitany misy anazy ao dia tonga ho azy aketo. Dia ohatran'izany koa voninahitr''Andriamanitra raha tsy atsika mihitsy maniry hoe Jesosy ataovy mahita ny voninahitrao zany any tsy hiseho aminao na dia efa ao anatinao azy. Dia manomboka ny antsika amin'izay rehetra ataontsika ilaiko hoe ny voninahitrao no vany Jesosy. Fa ndraindraiky dia raha rehefa nameny Jesosy atsika tena efa nameny. Fa izy ndraiky tsy manifeste ny fiainantsika satria tsy raha atsika hoe izy te hita ny voninahitrao zany miasa fivelomana, te hita ny voninahitrao zany tokantrano, te hita ny voninahitrao zany fahasalamana. Tsy raha atsika izy tsy asaintsika izy dia mipetraka tsara anatintsika koa sy maka plasy mandeha ny patron manasa ny amin'izany io e. Fa anao le patron ndraiky tsy manasa anazy dia mipetraka tsara izy anatinao. Fa manomboky ny any amin'izay rehetra ataonao, amin'izay ataon'ny tananao, amin'ny asa famompona ataonao, teneny mihitsy Andriamanitra hoe tia hita ny voninahitrao zany. Fa ho hitanao zany voninahitr'Andriamanitra magnano embouteillage ny fiainana. Natao hoe voninahitra koa dia ny fahafenon'Andriamanitra, ny totalitén'Andriamanitra. Andriamanitra zany tompony zavatra rehetra. Andriamanitra zany miasa ny zavatra rehetra. Anao zao mety miteny amin'ny fotoana anao le tsisy vola iny dia ny famantaranao Andriamanitra afaka mitary ara-bola. Anao zao rehefa miady amin'ny vady na lasa le ramosea dia anao miteny Andriamanitra mitahy tokantrano mety izay ny fahafantaranao anazy. Fa Andriamanitra rehefa miseho aminao dia momba anazy rehetrarehetra mihitsy no mety eo anatrehanao. Alleluia. Tain'Andriamanitra antsika rehetra. Ka manomboka ny any tadiavo izay fanatrehan'Andriamanitra izay. Ary midongia amin'ny Jesosy mihitsy ianao hoe ataovy mahita ny voninahitrao zany Jesosy amin'izay rehetra atao. Satria Andriamanitra miteny hoe efa andro hanehoan'i Jehovah ny heriny izao. Amin'ny alalan'izy ary ny herin'Andriamanitra izy io amin'ny alalan'antsika zanany. Zavatra rehetra ozy izy misety faditra miandro ny fampisehoan'ny zanak'Andriamanitra. Amin'ity fiainana sarotra ity zany amin'ity fiainana meratsy amin'izao andro farany izao zavatra rehetra miandry anao reo mba hiseho hoe izany ny zanak'Andriamanitra. Fa indraindraika ny zanak'Andriamanitra ohatrany mampalahelo be daholo miandro kontroka dia sasahirana kely any dia tsy hita hoe ahoana. Fa Andriamanitra mihitsy miteny hoe aneho ny heriny aminao izy. Amin'ny andro izao ty zany amin'ny andro faty ny zanak'Andriamanitra tokony gesta. Zanak'Andriamanitra tokony hiseho hoe izany zay efa manana le Andriamanitra be voninahitra.
ho hita manomboka amin'ny fitafianao hatramin'ny anaty volaninao mombanao rehetrarehetra zany voninahitran'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'izao zany tsy tokony misy kristiana malemilemy zao tsy fa kristiana be geste ny tokony. Le migeste aketo hoe migeste hoe magnambanimbany olona sanatria ny vava, fa migeste hoe miseho amin'ny fiainanao ny voninahitran'Andriamanitra, tsy menatra mihitsy anao miatrika amin'ity fiainana ity satria voninahitran'Andriamanitra mamigapigatra aminao foana. Alleluia. Alleluia. Za aloha zay hoe manamboatra ny mega église efa tamin'ny mois de juillet. Fa maro raha nandalo tanatin'io ary raha maso latsaka efa tsy nivolanana tsony midongy amin'i Jesosy ahoana moyen dia nanaovana an'ity. Fa tena voninahitran'Andriamanitra fi tsara nagnala baraka izy hatreto. Satria anao velany miatrikady mba anehoany voninahiny. Mba tena ho tazanin'olona hoe misy kaiky zany Jesosy mahery zany. Na iza koa rô na dia tsino anao sy pasteur zay no minoany trano be amin'ny balance akao. Raha mbola olombelona tsy mahavita nina dia manambola. Na dia manambola. Za mahita tranon'olona misy étage be, misy maventy be fa jereo miantona izy. Fa nentsika hatramin'ny nanomboany tamin'ny 6 juillet 2000 tsara nijanona zany koa rô hiasa izy isika tsika miteny. Dia ohatra tsy fantatra anao zany mihitsy hoe avakaiza hoe zany fiany volan'ny raha reto fa karaha mandehandeha ho azy akeo foy satria misy Andriamanitra koa maneho ny voninahiny. Andriamanitra tsy hanala baraka anao zany. Tsy fantako hoe inona ny ady atrehanao amin'izao fotoana zao inona mampamitany tena anao no mipetraka amin'ny sezanao tonono sady fa hiseho ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Hainy Jesosy natao tamin'ny fiangonantsika n'izy zany dia hainy atao aminao koa. Ary misy fotoana teo izy hoe ahoana moa zany ho le Desambra fa fantako ndraiky hoe izy tsy maintsy hidirana. Ndraika za tena tsisy vola iananaovana an'io mihitsy fa anao Jesosy miteny Desambra io hidirana. Za ndraiky koa dia pare tsara efa zaka efa misikina tsara mihitsy hiatrika ananjy io fa Andriamanitra tsy maintsy aneho ny voninahiny. Ary masonao ny ahita fa hita ny voninahitran'Andriamanitra no fidirana. Aozinao hoe raha le tanolony ambony nananao asa tana maro tatraromble maro be reny dia nahita tsara mihitsy hoe lasa karanty ihany ve le fiangonany. Tamin'ireny tsika ohatra mbola tsy naminofo mihitsy hoe ohatran'izao ty fiangonana ty tamin'ny antsika mitatraromble reny eo. Fa anao zao roko fa mandeha any voninahitra ho an'Andriamanitra fa tena mahafinaritra izy akao. Dia hainy Jesosy natao zany hainy atao amin'ny fiainanao koa zany. Io rehefa 4 milliards nivarana akao hainy indrindra avy eo mifantraronao 750 000 mihitsy voainy eo. Anao kely miasa anao tsy nano sy anao kely any miasa hoe ofantrako Jesosy. Ofantrako Jesosy. Hainy arana amin'ny milliard agnatiny koa hainy mamin'ny 1,5 million tadiavina. Alleluia. Fa ny zavatra andrasan'Andriamanitra anao raha te hita ny voninahiny dia voalohany anatin'izany finoana. Mila mino anao fa hainy Jesosy ny zavatra rehetrarehetra. Amen. Matetika ngetrika mametraka ny fiainantsika amin'Andriamanitra fa tsy mino aby atsika hoe hain'Andriamanitra miregle an'izany. Mba tenena akaikinao mba manam-ponoana venao hoe amin'io raha atrehanao vakely io e. Mba manam-ponoana atsika indraika avy amin'ny vava ihany le finoana. Fa tsy ampanarahantsika asa fontsika. Amin'ny vavantsika fontsika miteny mino zany Jesosy fa hainao atao io. Fa rehefa tonga tokoa mparanetra ihany tsika ndraikindraiky. Dia tenena akaikinao mba tena mino ve hoe nao io sa vavanao foana tena mino io. Tadidio fa raha avy amin'ny vava foana tsika mino fa tsy avy anatin'ny fotsika. Ary finoana ozy izy rehefa tsy ara-masa maty. Ka raha tsisy asa ataonao ambadika an'io anao miteny mino zany Jesosy fa hainao miregle an'io dia maty le finoanao. Mety hiatrika olona manana trosa aminao anao vakeo.
aza milefa e aza vologna telefona fandany izy atreo fa Andriamanitra efa miaraka aminao andana izy atreo dia ndana miresaka hoe tsy possible aloha ka le niana e io olona hoe tsy mihinana olo tompoko fa olona karanao ihany io afaka ifampirisana mety mimenasa anao izy ataoko an'izao na ataoko an'izao andana izy atreo satria ny finoana mila rahana asa alleluia ten'Andriamanitra amin'ny Hébreu 11:6 dia teny hoe raha tsy amin'ny finoana ozy izy dia tsy misy azo atao azahoana sitraka avy amin'Andriamanitra tsisy raha azon'Andriamanitra ataonao zany na dia tehitay anao izy raha tsy manam-pinoana anao finoana ataovy maventy be mihitsy finoana anatinao koa zavaka zany tena ny anarako raha marobe tamin'ny pasteur miresaka finoana zany tena maro misy tramonay zay tan-dranomadio tary i trano io tsy vita iraha nividiny dia trano tsy vita zany izy tena tsy vita tena hoe trano mitsangana dia zay tamin'izay mbola nanofa trano dia ozy ne andao zay tsika hifindra an-dranomadio fa anao zy iregleo fa ny-trano isan'andro io dia izy ko aiza me ho avolan'izany dia nisy boaty rakitra zay taminay tako io zay ndao zay mboaritsika fefy mboaraka zany clôture dia tsika ozy izy na dia misaretaka koa tsika tsisy mahita fa mihidy le trano misy fefy dia tsy efa mihitsy izy dia amile hoe manekeny vady dia hoe io na dia ndraika tsy ampifonao tsara be fa rehefa miteny izy dia eny tompoko na nyeky sokafo izy boatin-drakitra nivakiny hoe boatin-drakitra 4 millions de francs vola tako dia io zy anomboena azy roe 4 millions avitato fefy tamin'izany mbola tsy lafo be karan'izao materiel atombozy ndao lasa moka nandeha nanomboka dia nanatsy mpanantsy trano le gravy aminazy le izy rehefa miteny tsy izy miasanao aminanjy fa raha jabijaby mitrika amin'ny maty azy izy rehefa miteny ndraika dia isorako an'Andriamanitra ny voninahitra ao anazy rehefa miteny izy ataovy io Andriamanitra tsy manala baraka za zany ndraika mbola tady ananotanala androsa hevitra amin'ity raha ty fa matadidy ndraika anao le ten'Andriamanitra raiky hoe manekeny hoe aneky zany amin'ity fa zay lalany any lalany fa vita ho ahitramonay nefa olana mididina anay take fa teny tsy possible hony ho vitanareo fa tsy haiko efa nataon'olo fanafody je sais pas quoi efa marobe zegny raha takeo dia ohatra hoe tsy possible mihitsy hitrano vita fa izy nanomboka izy namboariny tamin'ny fefy jusqu'izy vita tsara zay nahita tramonay tan-dranomadio nahita an'izany hividy an'ity tokotany-mpiangonana aty koa atsika ty le misy atsika zao ty misy tomobily 4x4 terakanina zay taminay dia tsy haiko izy taty za ampiasana izy tsisy lera tsisy resaka tsisy ino mody avy ampiasana za monde fola atao veloma misy tomobilinao fa nahita tokotany-mpiangonana za itomobily amita le voalovoaka fitamport dia le mbola be programme be regny amin'ny tomobile io ok zany dia itiano izy tomobily dia io zay fa nataoko agnisan'ny premier versement izy fa tian'le tompon'le tokotany izy tomobily zany kino koa mirazakelo raha zay zany dia efa zay zany mba tena nanarako atsika vehivavy aketo rehefa miteny mivaditsika arao fa ny lehilahy tompoko misy fahefana ohatrany tsy haiko zany ety fiteny anazy fa izy rehefa miteny ndraika anao misalasala fa le izy keka résultat farany positif ihany lasa itomobily iny dia le tompony tamin'izay nagneko hoe misy tranche ireglena le izy satria lafolafo zay tokotanitsika ty aoza fa misy fotoana tetry tompony tokotany mila vola karan'izao zay niany ozy doany raha tsy tiako le za merdena karan'izany fa Andriamanitra maneho ny voninahiny anamboatra n'ity trano ty tsikany
tsisy vola na tagnaty compte-ny mivady na compte-ny fiangonana tsisy, tena tsisy. Fa ozy anomboka hatramo ambolo madinika tsika miboatra trano eo avoly anaty compte-tsika io zéro, compte-ny fiangonana koa zéro. Andao izy any tamolo zao azy mpiangonana zay ny vola azo agnatiny akeo izy miboatsika anazy. Okerika wa vavaka lahady ariva mbola tamin'ny FDC tamin'izany nanangom-bola koa zay dia 4 millions vola voentana tagnaty fiangonana. Latsinainy mandrenana io izy lasa izy ary amin'ny ino anarany ry amin'ny stadium mandeha vidy kakazo. Raharaza na finoana io tia anatinao anao zany lasa magnaraka automatika amin'le izy dia tenena akaikinao finoana daholo zany. Anao raha manampinoana fa ain'Andriamanitra mitahy aminao dia tena mitahy izy, tena mitahy izy. Dia namboarina le trano fa dia zay teto mahita anazy fa asakasaka navitana le trano io misy izy avy aty magnantso nandeha fa olona karan'izao zany trano koa ame vola karan'izao. Eno ahitako vola mihina reto olona reto agnatinao fa le tena nagagana anafan'ny trano tamin'izany mbola trano kakazo izy fa tsy trano vato karan'izao vidina taolina 16 millions, vola aminahy 8 millions. Latsinainy mandraigna izy nandeha taty dia hoe ndeha vidy taolina. Alefa pa ozy izy pasteur manda iaka vidina taolina. Vidina taolina 16 millions ozy. Ozy ahitako 16 millions zany mikoty vola am-pelantanako 8 millions. Jesosy zay tapan'izany ndraika zany izy sady efa ndraika raha masoko efa lady fa Jesosy ahitako an'izany izy hoe tsy te halala mihitsy tsisy raha zany fa le anazy mila izy miteny dia mandera jiabijiaby. Fa navariana anahy tamin'izany mbola tsy tonga tantrano pasteur manda nisy olona nandondona tantramony andromandrindreny. Hitady amin'ny pasteur pasteur ho atsakeo anao ny osy pasteur any fa nareo mpivagy zay io izy nitahin'Andriamanitra dia anatra 10 ozy izy i vola tonga fitako 8 millions tsy nangalana tsy nanampiana. Ino pasteur manda ty vola vidianareo taolina complet. Atsika rehefa manampinoana tsisy salasalana anatintsika koa ain'Andriamanitra miregle rehetrarehetra. Fa ny zavatra ataovy azo antoka misy présence n'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Maro ny fiainana zany tsy fiainana agnaty tokantranonay koa fa mbola anaty fiangonana izy tantareko anao zany. Fa ny zavatra ataovy azo antoka raha te hita voninahitran'Andriamanitra anao présence n'Andriamanitra. Alaoany fahotana tsy efa impiranao zay nanota, impiranao zay nangalabadin'olo, impiranao zay nampirafy, inona mba vokatra azonao taminazy? Impiranao zay nangalatra, inona mba vokatra azonao taminazy? Fa manomboka niany mba velao ndraika izy io mba hitanao zany hoe voninahitran'Andriamanitra zany. Mba ho hitanao hoe ahoana zany miaraka amin'Andriamanitra zany. Farana témoignage io trano be io. Agnanan'io ho an'izay efa nandeha takany izao koa lava be. Fa tamin'ny agnanan'io eritreritra amin'io antsasaky trano io le trano. Dia ny moment ny olona andeha miboatra trano latsinainy anangana fototra samedi ariva ny olona miboatra trano mandeha akany. Za zany mbola mikalkule aketo amin'ny antsasany aketo. Ny riatana fitao ataovy amparany katramparany ozy fa tsy mega eglizy anaran'izany izy izy raha mbola antsasany io. Nefa eritrereto le devily antsasany ara fondation fotsiny namen'le olona anahy efa 250 millions. Antsasaky fiangonana io koa amparany katramparany ozy. Zay fa iasanao ty tantara ty. Dia ny refesina dia amparany katramparany mary. Anomboka ny trano betsika 250 millions vola tapelatana. Dikan'izany tokony fondation ny antsasany ihany zany vitan'izany. Nefa iray lasa 2 fois zany tokony manana 500 millions fondation fotsiny. Fa voninahitran'Andriamanitra, voninahitra ho anazy tena lehibe le Andriamanitra ivavahantsika. Raha ny compte natao agnatin'ny cause fo presque 4 milliards latsaka kely.
tsy haiko hoe avitezana mivola marobe zany fa izy hitanao fa raha eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra no tsy maintsy mahita ny voninahitran'Andriamanitra fa raha ataovy maventy be anatiny koa finoana ivoaka keto anao ny amin'ny tegna atao vitan'Andriamanitra mihitsy manam-pinoana anao ny zavatra tadiavinao io. Alleluia. Atao vitan'Andriamanitra mihitsy manam-pinoana anao ny amin'ny zavatra mampangetahetanao io fa ho azonao zany. Atonoko amin'ny anaran'i Jesosy ninina zavatra mba irinao ambadika n'ity fotoana ity ho tanteran'Andriamanitra aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsangana antsika hivavaka. Saotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao mba tiako ianao androany raha hivavaka. Zaho hoe Jesosy mba tia hita ny voninahitrao eo amin'ny fiainako rehetrarehetra. Ataoven'Andriamanitra ny vavaka dia mivavaha mihitsy anao hoe mila anao ny fiainako hoe tiako hoe Jesosy ho fanatrianao eo amin'ny fiainako foana isanandro isanandro. Mankasitraka Jesosy any amin'ny teninao averiny aminao Jesosy ny voninahitra. Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra tsy manala baraka, Andriamanitra manampy, Andriamanitra miaro, Andriamanitra manandatra. Tonga eto izay tompandroany miaraka amin'ireo diloilo reto izay ho ataonay fitaovana am-pelantananao. Raisiny an-tananao ilay diloilo raha mitondra ilay diloilo ianao. Tazomy amin'ny tananao anankiroa mihitsy dia basana atao ambony fa hivavaka izay. Iderana Andriamanitra faleibe iderana amizao fotoana zao amin'ny vavaka amin'ny mampanompon'Andriamanitra azy ny rany amizao hiraka zona faisina izao. Ireo karazana ady tsy narisana eny tsy arisanao mandrakizay. Ireo karazana olana tsy nalavo anay tsy alavo anao mandrakizay. Nininona fandresena efa nitsanga tao fiainanay mivady. Iotra lavitra ireo zanany no hitsanga tao fiainanay. Manonna herin'Andriamanitra amin'ny alalan'iny diloilo ilay tananao iny. Manonna fahitapitoy amin'ny alalan'iny diloilo iny. Manonna le fanany fitahina hirotsaka amin'ny diloilo iny. Manonna fandresena famosavina rehetra amin'ny alalan'iny diloilo iny. Ary tsofoko rano nivadika ho rany Jesosy iny. Vadika heriny diakapoka iny. Anasinana ny aretina rehetra. Amin'ny tsaratra ny tafiodita rehetra. Oka ho isy fofonen'Andriamanitra iraikitra amin'ny diloilo iny. Oka ho isy voninahitran'Andriamanitra iraikitra amin'ny diloilo iny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mpandresy ianao manomboka androany. Ho isy loharan'nympitahina hikorina amin'ny fiainanao amin'ny alalan'iny diloilo iny. Raisany isotrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Okandroany le afon'Andriamanitra, le voninahitran'Andriamanitra, le kaboty hirotsaka amin'ny fiainanao, amangany fiainanao, anovany tantaram-piainanao,
Anmenao fahitampity lehibe. Ampandrisanao anatiny ho ady atianao io. Misokatra amizay ny vahaolana narasanao elabe. Amin'ny anaran'i Jesosy. Somary voay kely izy dia angalao kely amin'ny taninao dia hosory amin'ny andronao. Sady maminany ianao hoe manomboka androany zavatra tianao hitsanga teneny. Makakely ianao dia sora kely amin'ny andronao dia teneny hoe manomboka androany iseho ny voninahitran'Andriamanitra. Manomboka androany iseho ny fahagagan'Andriamanitra. Tsy haiko ina ilay raha tadiavinao, ina ilay zavatra lasanao maminany iny tenena. Tianao ho sitana amizay io aretinao io. Dia ozy hoe manomboka androany sitana ny aretiko. Manomboka androany azoko amizay volan-drasako io. Manomboka androany mandeha be mivarotra ataoko. Manomboka androany ampiasain'Andriamanitra fomba mahery vaika. Manomboka androany milamina amizay tokantrano. Sanatony feonao dia manomboka teneny. Aza mangina fa mitenena. Teneny zay tianao hitsanga. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai de prix à emporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Manomboka androany satria tamin'ny fotoana nosoran'Andriamanitra Davida dia ozy ny Baiboly hoe tamin'iny andro iny ihany dia nidina tao aminy ny fanamasina. Talohany nanosorana ny Davida dia anisan'ny olona mpiondrika foana Davida mijery miondrika sana amin'izao. Fa rehefa avy nosorany Davida tsy maintsy nataon'Andriamanitra niona tamin'ny Goliaty izy. Ary ny fomba fijeren'ny Goliaty tsy maintsy nitraka. Mety niondrika foana ianao hatramin'izay nanoloana problème satria tsy mbola teo indositra. Manomboka androany nidina taminao mifanan'Andriamanitra. Ka ninina karazana angezana problème mitonanao hisangatra io. Izao hoe hitonanao hisangatra io. Ny visin'ny Goliaty atao amin'ny fiainan'i Davida natonga azy hitraka ary nahita n'Andriamanitra izy. Manomboka androany ahita n'Andriamanitra ianao. Manomboka androany tsy hiondrika intsony ianao fa hitraka. Ny olona mety mahita hoe mafy be ny ady atrenao. Fa Andriamanitra androany miteny aminao hoe ampitrakanao ananaka. Ny olona mety mieritreritra hoe ho resy ianao. Fa Andriamanitra mahita hoe ho mpanjaka ianao. Ny olona mety mieritreritra hoe rava tanteraka ny fiainanao. Fa Andriamanitra manomboka ho fantatra ao anatin'ny fianakavianareo. Manomboka ho fantatra misy olona mivavaka avy Brickaville. Misy olona mivavaka avy Antananarivo. Misy olona mivavaka avy Majunga. Manomboka ho fantatra misy olona mivavaka Tabatavy. Manomboka ho fantatra misy olona mivavaka ao anatin'ny famille misy anao io. Raisany amin'izao zany. Raisany amin'izao zany. Raisany amin'izao zany. Ianao hoe vita teo io adinao io satria men'Andriamanitra fitaovana ianao. Men'Andriamanitra fitaovana ianao ndray maraina. Tsy maintsy misy zavatra miove. Misy zavatra mihatsara. Afaka ny fampahoriana rehetra. Resata. Manomboenao misaotra n'Andriamanitra misaotra Tompo. Fa tsy atahotra intsony aho manomboka androany satria miaraka amin'ny voninahitr'Andriamanitra ny fiainako. Tsy mandeha intsony hoe za mandresy aho manomboka androany. Miverina milona ny fiainam-panahiko. Miverina milona ny tokantranoko. Miverina milona ny fidiram-bolako. Samy maminany eo fiainana, samy miteny. Aza mangina, aza mangina, aza mangina. Asa rato ny feonao. Manarao izay manaraka direct mitenena, mivavaha. Antsoy Andriamanitra fa eto ny ositra mahery vaika androany. Anasitana ny aretina rehetra. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Afo, 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 afo. Afo ny fitahiry. Afo ny fanaseny. Afo ny fanibavaka. Ras. Hey! Saotra Tompo. Makasitrakanao zay, mideranao zay,
Hainao ilay Andriamanitra lehibe. Saora azy ianao amin'izao fotoana izao. Fa tsy mitovy amin'ny diranao teo tsy mivoahanao androany. Misy zavatra tapatapaka any amin'ny fiainana ara-panahiny. Hitanao fa hipoipoitra ho azy amin'izay ireo lamankala-nao. Mitsaka-menatra izay manotra anao. Manomboka hitady ianao ny fahavalana azy hoe mahery anao. Manomboka andrefeo anao, manomboka anao ny mahery le Andriamanitra. Zay minao izany ho navamenina maro. Alleluia. Amen. Mazoto toerana vetivety arenao. Amen. Tenenina kekinao hafa ny fotoana androany hoe. Alleluia. Misy zavatra hitranga aminao io. Nimany ianao fa misy olona hiantso anao io avy eo. Antso mpitahina ny anaran'izany. Nimany ianao fa reo olona nananganao vola ela be ho avy any anatitra an'izy. Misy karazana marché vaovao hisokatra. Misy karazana olona ampiasain'Andriamanitra ho fitahina ho anao menakamo. Hiverina aminao amin'izay zavatra nangalary Satana tao fiainanao. Misy famererana amin'ny lôny. Alleluia. Mahenana avy ianao. Misy famererana amin'ny lôny ao fiainanao. Zay mino an'izany mba manaova amen na ho an'i Jesosy. Alleluia. Amen. Ny olona matetika rehefa miatrika ady everiny fahamonana azy le ady. Ny ady atrehinao tsy mamono anao zany. Fa ndesiny tompo anehoana ny voninahiny. Alleluia. Amen. Tsy ampy zany raha ady kelikely. Mila ady be. Mba hampatanjaka anao. Tain'i Jesosy atsika rehetrarehetra. Hitanao zany ane le ilana atsika mila ampy vavaka amin'ny tokantrano e. Zany mahatonga anao mila ampy fahalalana isan'andro mba mamonjy fivorim-bavaka foana. Ina ny antony mba ho mafy tsara ianao. Fa maro be rehefa ny olona problème foana mba mamafy anazy. Eo izy vao mianatra. Melohany isina ady tokony efa mafy ianao. Melohany isina problème tokony efa feno ositra ianao sara amin'ny androany maraina. Ninina amin'izay problème hitsanga io tsotsofonao vao hoe ana ho azy io. Alleluia. Mpahirizao zany dia ianao mila mafy dia ny meloha hoe fa tsy miandry problème vao mafy. Amen na satria mety. Alleluia. Natonga ny Davida tsy nanana problème matsony tamin'ny fisiany Goliata fa zatra niady tamina liona sy bera izy. Expérimenté. Alleluia. Misy ilana-nazy eny antsika le misy fasahiranana kely lendray io mba hatonga anao hijoro rehefa tonga Goliata. Lendray anao raha ilozan'ny vadinao dozinao tsisy olo mijaly otrika raha anaty. Adinonao fa iny no mahatonga anao mafy hiatrika Goliata anao. Dia tadidio fa raha vao Goliata ny anarana problème tsy mila olo maro hiady aminazy fa anao reriky. Sinao hatramin'izay ny zanak'Israely rehefa miady amin'ny Filistiny dia miteny ny Filistiny hoe milahara, milahatra. Zareo jiaby miara-miady. Fa rehefa Goliata no nivoaka tao, niala tao agnatin'ny lahara amin'ny Goliata. Hoe ozy Goliata allo sella ty resaky ty. Dia jereo fa tsy maintsy Davida ny niady taminy. Maro amintsika mangataka intercession amin'olona mba hoentinareo mba afaka zay adinonao fa i problème-nao i Goliata naran'izio. Goliata zany tsy mila olo hitondram-bavaka fa i Davida rery niatrika anazy. Amen. So anao variana hoe paster andeso am-bavaka. Isan'andro anao mangata-bavaka amin'ny paster, tsisy maratsy an'izany. Ao ny sasangizao mikelikely io miravana avakeza magnatoko anao. Goliata koa ny anao io e. Na mitra tagnana aminao daholo paster jiaby Madagasikara eto. Goliata tsy paster Madagasikara miady aminazy fa Davida rery. Izany mila mafy amina vavaka samy rery anao. Mila mafy amina fatokisana n'Andriamanitra ianao. Mila mafy ianao mifatokinao ny tenanao fa afaka andresy ao anatin'io adinao. Satria Goliata anao atrenao. Alleluia. Averiko ray aman-dreny fa hatramin'ny taloha rehefa niandrondro Davida satria mbola tsy misorana dia miondrika izy mijery ny ondriny. Hoe nanino raiky dia karaha misy parasy. Amen. Fa nidina taminazy amin'izay ny ositra. Dia ozy Andriamanitra tsy ondrotsony mijerevanao fa Goliata mety. Goliata ny vao nitery 3 metra mahery ny alavany. Dia tsy maintsy mazava ho azy Davida hijery Goliata tsy maintsy mitraka sana amin'izao. Ary rehefa mitraka ianao ny Andriamanitra ao ambony ao. Alleluia. I Goliata zany nieritreritra mipitahotra ny Davida ka ina mitraka ny Davida vao may nahita n'Andriamanitra.
zany tsy nampataotra ny Davida tsony dia lasa namontany amin'izay izy hoe raha misy maharesy an'io ino cadeau omena anazy cadeau nangatany Davida fa tsy serke hoe taovy palissandre razalahy izy koa fa ino na ozy mba cadeau omena raha maharesy an'io fa tsy hoe zatra na tsy tiako serkena atao bois de sapy ataovinareo palissandre tanao tsara ny olona miaraka amin'ny tompo ny olona manana expérience amin'ny Jesosy ny olona mahita n'Andriamanitra tsy mahita problème fa mahita valim-potia iny ny ahita valim-potia anao ambadika olona misy anao fatokavanao teto androany isehoany valim-potia eo amin'ny fiainanao halleluja amen na satsy amen miady ry avaka mamolavola anao io satria Andriamanitra tianao ny voninahiny aminao dia manomana anao izy ho miaramila matanjaka tsara ka aza mieritreritra mihitsy hoe rehefa miditra amin'ny Jesosy dia hipetrapetra mora zany vomay misy ady rehefa miaraka amin'ny tompo satria tianao ny voninahiny aminao Andriamanitra dia ampidirina amin'ny zavatra mafy ianao ary nandray ara ho anao ampidirina agnatina herera mihitsy mba hanehony amin'ny olona jiaby hoe napotraka impito arany marina mbola ho tafarina ihany halleluja misy olona zao mety nahenonao lavo na nahenonao potraka dia ozy hoe heriny akeo iny non miaraka amin'Andriamanitra tsy maintsy atsangana ary tsy maintsy asanatra ny tsy maintsy misony voninahiny anao tsy afa-baraka zany ianao fa hanehon'Andriamanitra ny voninahiny ianao halleluja zay minony zany manaova amena mafy ka amaranantsika fotoana satria mitahin'Andriamanitra ianao io so dia verinao fa mandehandeha foana io ndana mba manaova fanatitra hitanao mampiavaka olona maro matetika amina fivoriam-pany sorona salam'izao raisiny amina menina le zava-panahy tsary nisy olona ndeha trombaka reny hivoaka foana izy avitao azonao fa tsy maintsy nisy raha nindosy ny sasany mitondra kola mena satria iveriny raha hoe menamenaka reny koa hitromba io sasany mitondra vola tsy vaky fa atsika manatona an'Andriamanitra omen'Andriamanitra Hosotra amenina atsika foana mafy be dia kasoko tendantsika vaky dia tsisy raha mitranga fiainanao azonao reo zany ny zava-panahy mila masinina tsy haiko na mety aminao zany fomba firesako zany ny olona tsy mafoy amina zava-panahy zany tsy mahita fiantraikana zava-panahy sao dia verinao fa secte ndraiky koa zany mba mangala olon-draha tsary misy olona manompo sampoka le croiser le bras fao izy miditra amin'ny sampy io dia marosariera izy mivoakavakao anao ke zao io nampidirina atao amin'ny tontolon'ny voninahitra aza manaiky hivoaka fotsiny eto raha tsy mba manao fanatitra ho an'Andriamanitra halleluja mety misy mandikan'izany fitiavam-bola fitiavakany principe tsy azo laviny zany rehefa avy nosorana Saoly andeha anatona mpaminan'Andriamanitra dozy mantsiny hoe tsy manana zavatra atao fanatritsika dia ny ekipany toy ny tena non misy aty amiko satria tsy azo atao miseho foana natrery Jehova raha tsy mitondra fanatitra ary misy ny atao hoe fanatitra ho an'ny mpaminany le olona naminany ho anao iny anaovanao fanatitra le olona nitsotra anao iny anaovanao fanatitra tsy ho anazy fa am'le zava-panany raisinao halleluja betabe ry afaka andraraka am'izany ary io tampoka io fa tsisy anananao saminao zany hoe androany anao sorana tampoka io dia anao foana mila mba mahira-tsaina tampoka angeny nagnisorany Saoly nagnisorany Samuela ny Saoly tampoka nagnisorany Samuela ny Davide tampoka koa androany ny onanao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra noho izany mba fetsifetsy tadidiko zay nisoranao evangeliste marobe zay teo fa ny sasany nangataka taminah ndraika ampivoniny nanzy tsy ampy atao ny fanatitra enameko zanao deke za dolo nazy jiaby satria sasany zany raha voaresaka ambe zany dia fetsifetsy izy matahary kely any ambara kely any anao ve nosoranako za ndraiky nitaitra hely any azonareo le izy satria iverinay zavatra tsotra kely le zava-panahiny raisin'igny tsy nasiny valeurany za ndraiky mbola nangatany sasany mapio kely fa zany tsy manana raha mena ny ray aman-dreny za zany nameny le ray aman-dreny fa ianao zany zero tsy magaka raha navita maigre église tatia fa naoroko za raiky jiaby anao rehefa tonga amin'ny fanatren'Andriamanitra mianara mba mamafy ho an'Andriamanitra raha isary zay mba maresy lahatra anao tiako anao androany mba tegna hagnano fanatitra forcé mihitsy le raiky tsy mahazatra mampararirary akipedolony maso dia soloy malaky valopinao iny Jesosy ianao
anao tsara tsisy fa misy fa tadodo fanina anao mihitsy anefa lola tia mitompo tahina anao mijery anahy io da misolo malaky teny anao zany agnano solo malaky fa tsy mendriky io satria maventy loatra raha andeha ameny Jesosy anao mivavatsika sanato ambony tompo enao mahita ny finiavany eo rahalahy io enao koa mahita le mody fanina fantako Jesosy efa nampiteneninao za teo fa kosa mijoreko amin'ny mahalelan'Andriamanitra aoka Andriamanitra ahita famantarana sy fagagana zay rehetra mankatoa androany aoka mba tsisy alamaina tsy raha te manomboka androany alatsinainy amin'aminany sady fa nizaniza vonina katoka mandray an'izany amin'ny fony rehetra ahita ny fagagan'Andriamanitra fa zay mody fanina kosa ahita ny famondram-pon'Andriamanitra misaotra tompony amin'ny fitiavanao anay mamindra fo aminay araoka ianao hiasa amin'ny tsiraray avy ho vokatry ny fahatakarana ananany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mitsangana ianao avy any aoriana tanterao ny fanatitra ao ataovy am-pifaliana tonga dia ataontsika agnatin'ny tia anankiray ty